La fomba hafa kosa indray zany mampikaikaika ny mponina ao anatin'ny district Antanambaomanapotsy ny faratsin'ny lalana izay manakaiky any amin'ny district ny Antanambaomanapotsy any satria dia 70 kilometatra miala eo amin'ny tanàna ny Vatomandro no misy an'izany tanàna izany. Ny 70 kilometatra dia mbola lalan-tany avokoa ary mampanano sarotra ny fiakaran'ny vokatra kanefa dia tanàna mamokatra izany tanàna izany. Adiny enina no avitana lalana 70 kilometatra. Olana izay sedran'ny distrikan'ny Antanambaomanapotsy, distrika izay ahitana vokatra maro raha tsy laza afatsy ny kafe, ny jirofo sy ny maro hafa koa. Ny sedra olana arak'izany ny famoahana ny vokatra ka tonga ny jery fotony ny ministry ny indostria sy ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina ary ny solombava-bahoaka voafidy tao Vatomandry. Tsy maintsy tonga tany zay satria misy mpiara-miasa aminay izay manana vokatra ataontsika hoe misy kafe any misy girofle any ary ireo kafe girofle ireo dia tsara ny anefasana azy aty Toamasina mba ahodina ho lasa ataontsika génol ohatra ny girofle ny kafe afaka ahodina koa ohatrohatran'izany dia nefa noho ny faratsiany lalana dia tsy afaka mampita an'izany satria tsy maintsy par 20 kg 5 kg no hoentina riela vao tonga lafo ny frais raha ny frais ao anatin'izay 70 km zay araky ny tatitra azonay dia 75 000 ny frais lafo dia lafo 90 000 ary rehefa amin'izao andro zao dia zay mahatonga anay hoe andeha nijery tany. Na ho an'ny fiara tsy mataho-dalana tsotra aza dia manano sarotra ny fahadongavana ety Antanambaomanapotsy. Mora kokoa izany ho an'ny Range Rover, ny tracteur na ihany koa mandeha tongotra. Teny an-toerana moa dia nisy ny tolo-tanana noentin'ny ministry ny indostria ho fanampiana ny mpianatra sy ho fanatanterahana foto-drafitrasa eny an-toerana. Ho azy dia mijery akaiky ny vahoaka ny fitondram-panjakana ary mijery ny olana hatreny amin'ny fotony. Hitondra ny tatitra eny anivon'ny fitondram-panjakana raha tsy laza afa-tsy ny mikasika izay lalana mampitohy ny Vatomandry sy Antanambaomanapotsy izay moa hitsipikambana eo anivon'ny gouvernemanta ity. Betsaka ny orana, tsy voahaja ihany koa ny barrière noho ny etraketraky ny mpiasa-panjakana ambony sasany raha ny fantatra.